Silhouette Institut, enceinte Tana Waterfront, un mot de vous. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo à Patsakan. Sokavitre, Baolay, Silhouette Institut, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo. Manolotra anao ny vaovao. Eo amin'ny kianjany antoko HVM ny lalaovana fepetra sy fitsipika faritany antoko ny fitondrana no mifeny lalao. Malohana ny fampanantenana maro amin'izao fampelezakevitra izao, tsy sarotra ny manao jeritosika ho an'ny heritaona sy tapany farany ahafahana manao safidy. Na inona no mitranga eo am-pelatanan'ny vahoaka malagasy ny fahefana, matoa an-datsoratra Henika Zarakoto Manantsoa no isantarantsika ny vaovao. Ny ravina ny olana eo amin'ny piasan'ny Hermad sy ny filan-kevim-pitantanan'ny orinasy vita sy ny omaly ny fifanarahana ary niverina ny asa ireo mpiasa androany. Sarotra ny fanarenana eo amin'ny sehatry ny fizahantany, ny fampidinana ny sarandalana amin'ny sitina no anisan'ny paikady entina isariana ny mpizahantany tao aorianany 5 andro ny sy ny fitokonana. Tsy misy mihaino kosa ireo mpiasan'ny fananantany, tsy levitra manoloana ireo mpiasa mitokana fanolo azy ireo ny misy mpanjakana Rivo Rakotovao. Izy ny famoderana mpiasa vaovao, fanaovana tsinitsinina sy fanizakisana ny zo hitokana izany hoy ireo sindika. Midina ambany ny maripana amin'ny alina ary anatin'ny ivon'ny ririna tanteraka isika amin'ny ity tapany faharoa amin'ny volana Jolay ity. Vokatry ny atsika, ny tombony ankizy manditsaka ampandriana ary eo amin'ny 5 hatramin'ny 10 taona no voan'izany. Tsy vahaolana ho an'ireo ankizy voakasika izany ny kapoka sy ny fiberesana ho ny mpitsabo. Ny fanazarana ny zaza ifo amin'ny alina no vahaolana akaiky indrindra. Nodomandro maly teo amin'ny 18 taona ny Jules Bianchi mpanamory Formule 1 frantsay sy volana taty aorian'ny loza nandritra ny Grand Prix du Japon izay nahatonga azy tsy nahatsiaro toena tao aorian'ny 15 ny volana Oktobra 2024. Miatsipiriana vidrana. Efa niasa ho anao izy ary mbola hiasa ho anao atolory olokendry no avy ny tanànantsika fidiobe ny tanàna ireo kandida malagasy miara-miaingy sy ireo mpanolo-tsainany amin'ny faharaiky amin'ny 30 Jolay ho avy zao. Malagasy miara-miaingy ny toko fitaka fa ny ataony ho hita. Efa teo akaikinao vahoaka hatramin'izay miara-miady taminao ary mbola akaikinao vahoaka hiara-hiady aminao hanohitra ny tsirariny, hampanjaka ny fitoviana, hampivoatra ny tanàna ary hanafaka ny tanàna. Koa manasanao ary Lalatsina Rakotondrazafy, kandida laharana fahasivy hifidy ahobe ny tanàna n'Antananarivo. Efa voasedra, matotra ary tsy hamitaka anao. Ho antsika eto amin'ny commune Talatamaty, andeha hirohatra marobe isika hifidy ny lisitra ny antsika. Mitondra ny laharana voalohany, tarihan'ny Dr Rato, tany niazo fa sarotra ny mila. Ndeha avozana ny fivampitokisana efa nisy tamintsika, antsika ny atsika. Ka arovo sy fidio, vonona ny anatsara bebe kokoa ny zava-bita marobe, i Dr Rato sy ireo pray lisitra aminy. Koa tokana ny safiditsika, dia ny lisitra ny antsika, laharana voalohany, miloko mavokely, fotsy, manga, izay tarihan'ny Dr Rato, aza miala amin'ny antsika. Antsika io ka fiditsika. Tilay fotoana nandrasatsika anavotany indray ny tanànatsika voamboariny tsara ianao mahalala fa ineny no fanantenana hampamiratra ny tanàna hitanao tsara hadio tanàna zava-bitra iara
fidioben'ny tanàna n'Antananarivo ineny laharana fahaenina Lalora Valimanana samy manao fanamby anarana n'Antananarivo. La technologie d'éclairage du TV LED Changgong est la plus avancée du marché. Full HD, ultra fin, ultra complet et design. Le téléviseur LED Changgong ouvre les portes du cinéma 3D dans votre salon. TV LED Changgong, la meilleure TV à Madagascar et dans le monde entier. Baolai, toujours meilleur. Avec la technologie d'amincissement par lipomodelage, vos graisses disparaissent, votre silhouette raffermie et resculptée et votre cellulite lissée. Les soins endermolites comblent et lissent les rides, raffermissent et redensifient la peau, redessinent l'ovale du visage. Sans douleur, sans chirurgie, la stimulation cellulaire LPG vous garantit des résultats à corps et visage 100% naturels. En exclusivité chez Silhouette Institut, enceinte Tana Waterfront à Modou. Soc à vitre en Outapenac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôle, Soc à vitre en Outapenac, 020 22 682 28, 033 11 256 63, Soc à vitre en Outapenac, très sincèrement à votre service. Ny hazo ny vaniko lakana, ny taninandriny ny tsara. Ny orinasa Madagascar Évolution Immobilier dia vonina anome fahafapo-anao an-trano an'izay mikasa hividy tany. Toerana maro azo isafidianana no atolotra ho anao amin'izany, toy ny eo Amboanjobe, Bevalala, Ambatondrahavavy, Jangaina, Antsahamarifosy, Manandrina, Ambohimanga. Maimaimpona ny fitsidiana ary mampandrisaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Koa mila fanazavana fanampiny ianao dia aza misalasala miantso ny laharana 033 21 099 06 034 14 099 06 na 22 566 54. Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Bourrage ndray ty mandreraka be very fotoana fotsiny fantatrao ve fa rokatra amin'ny 3 minitra ny fotoana very amin'ny bourrage mila vahaolana ampiasao ny navigateur ilay taratasy 5 isanjato tsy misy bourrage raha taratasy tsotra dia 5 amin'ny ray alina ny bourrage navigateur kosa dia ray ihany ary mitsitsy 7 isanjato amin'ny fandaniana encre stonaire navigateur économisé par la qualité. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarive à Patsakan, vous propose les modules suivants. Secrétariat de direction, bureautique informatique, filière, gestion et management d'entreprise, commerce international et opérations douanières, commerce force de vente. Rentrée vague 2015, 24 juillet, 25 septembre et 27 novembre. Avec des professeurs qualifiés. Écolage abordable et 0 arrière de frais généraux pour les 30 premiers. ISA, l'O3E 30 bis à Patsakan, derrière Knaps à Péflo. Contact 034 16 678 21 033 81 594 33.
miarava tombo kilasy sy mivavy tonga soa izao fotoana ny fampalalamba avao eto amin'ny fahitalavitra Kolo TV izao. Manasanao anaraka izany hatramin'ny farany fifidianana sa sary-pifidianana no tanterana ny faraiky amin'ny telopolo jolay ho avy izao manomboka mampiady hevitra ny sy ny mpiarabelona ankehitriny izany fantanina izany. Rehefa reny vaovao samihafa avy amin'ny faritra maro ny zava-misy aloha ny kianjan'ny antoko HVM no ilalaovan'ny rehetra ankehitriny ary ny fitsipika apetraky ny hery vaovao any Madagasikara no mifeny lalao raikitra ny fampanantenana samihafa ankehitriny. Mihoatra no izay nampanantenainy ny fitondrana tato anatin'ny herintaona sy tapany izay araha mahita ihany koa hoe hatraiza ny zava-bita matoa an-datsoratra Henika Tsarakotomanantsoa. Amin'ny fomba rehetra hoy ny filohan'ny antokony ny fitondrana ankehitriny tsy maintsy ho azony Amin'ny fomba rehetra hoy ny filohan'ny antokony ny fitondrana ankehitriny tsy maintsy ho azon'izy ireo ny maro anisa amin'ny ben'ny tanàna. Tsy ny andrely zany tato anatin'ny iray volana mialoha ny fifidianana maro ary niazakazaka ny toedraraha. Mahery ny 570 ny distrika izay noterena nosoloina andro vitsivitsy mialoha ny fanombohan'ny fampilezan-kevitra. Tsy vitan'izany fa re ihany koa ny mbola hanolona ny lehiben'ny distrika amin'ny faritra vitsivitsy mialoha ny 30 jolay ho avy izao. Manampy ireo rehetra ireo afaka hanao fampilezan-kevitra akalalahana ary ao anatin'ny fanarahan-dalàna ny minisitra Perinasa izay mpikambana ao amin'ny gouvernemanta. Tamin'ireo fifidianana rehetra ny fandimby, ireo teboka rehetra ireo no isan'ny nampiavaka ity fifidianana voalohany no karakarainy ny mpitondra ny Repoblika faefatra ity. Mazava aloha izany, fa hiditra antsehatra hampandany ny kandida HVM, ireo mpikambana eo amin'ny fahefana mpanantanteraka miisa 7 izy ireo eo anivon'ny gouvernemanta. Efa nanomboka nidina tany fotony namonjy ireo renivohim-paritra samihafa izy ireo hatramin'ny omaly. Fantatra ihany koa fa manatevina n'ireo ministra HVM ireo ministra Maparana Madika Palitao toa ny Maharanty Jean de Dieu sy Joanita. Izay misikimponitra ihany koa mampandana ny ireo kandida miaradia amin'ny fanjakana ankehitriny. Akoatra ireo, PDS marobe no notendrena tamin'ny commune Ambanivohitra Mara manerana ny Nosy. Any amin'ireo distrika lavitra andrina samihafa ihany koa no hitrangana izany. Tahaka ireo lehiben'ny distrika izay nosoloina. Ny zava-misy hatreto, tsy misy miaina ireo fiarahamonim-pirenena samihafa izay efa nanipika ny tsy fanarahan-dalàna isan-karazany ataon'ny olo-mpanjakana amin'izao fifidianana izao. Tsy misy miraharaha ihany koa ireo mpiasa-mpanjakana ambony izay namaky batsilana ny fampiasana ny herim-panjakana, ny mpiasa-mpanjakana hampandaniana ny kandidan'ny antoko HVM. Etsay, tsy aty amin'ny commune Tanàn-dehibe no ahitana ireo tsy fanarahan-dalàna samihafa ireo fa saika any amin'ireo commune Ambanivohitra lavitra andrina. Ny any nahazo rariny, ireo commune afaka nitory ara-potoana teny amin'ny fitsarana. Intelo zany zao tao Andolofotsy, Somabealoka ary Ambanja. No resy ny fanjakana tamin'ny fitoriana napetraky ny commune izay nanaovana tery-vaimanta dalàna nataon'ny ministeran'ny atotany tamin'ny fanendrena ireo PDS ireo. Jeren'ny fitondrana fotsiny anefa ny ministra mitantana izany departemanta efa roso ity ny fifidianana. Mazava ihany koa anefa fa kajy politika azahoana senatera maro mba ahafahana mifeny anteny miaram-pirenena no tanjon'ny fitondrana ankehitriny. Izany hoe kajy noho ny fitiavan-toerana sy kajy fahefana fotsiny aloha no miainga amin'izao fotoana izao. Ao anatin'izay rehetra izay anefa adino ny tena fampandrosoana ilain'ny vahoaka ary tsy mifanindran-dalana amin'ny ezaka fikatsahana tombontsoa politika izany. Na izany aza anefa eo am-pelantanan'ny vahoaka malagasy ny safidy. Ny vahoaka malagasy izay efa nahita ny zava-nitranga nandritra ny iray taona sy tapany izay nananany ny fitondrana ny rehetra teo am-pelantanany ary nanaovana ny fampanantenana samihafa izay saika niteraka olana ary tsy nisy tanteraka amin'ny ankamarony raha tsy resaka afa-tsy ny delestazy sy ny fanamboaran-dalana. Mbola maro ny faritra maizina eto Madagasikara raha 3 volana no nambara fa amitana izany. Na dia ny lalana eto Antananarivo na ireo any amin'ny lalam-pirenena lavadavaka sy fahasimbana maro no hita. Ampahan'ireo fa ny fidangan'ny vidim-piainana sy ny tsy fisian'ny fivoaran'ny fiainam-bahoaka tao anatin'izay herintaona sy tapana izay ihany koa dia porofo ahafahan'ny vahoaka amin'ny tsara na azo atokisana na tsy ny fitondram-panjakana ankehitriny. Azo antenaina ve ny fitondrana tahaka izany?
mbola azo everina ve fa vita mihoatra no ireo fampanantenana nataony hatramin'izay izay tsy tanteraka tao anatin'ny herintaona sy tapany ny mpitondra mbola homena ho an'ny HVM indray ve ny akamarony ny toerany ben'ny tanàna manerana ny Madagasikara. Adio ihany koa ve ity fifidianana ity sa hanrotsabaty fotsiny ny vahoaka fa tsy hifidy. Everina nefa manoloana izany fa na inona no hitranga, maro ny olom-pirenena no efa ampy fahamatorana ka tsy ho roboka amin'ny karazana velam-pandrika miseho ankehitriny ary afaka mandanjalanja izany araka ny faharesen-dahatra ny tsirairay. Fa fitatevam-bola vaovao ny mponina ny fotoana ny fampelezan-kevitra tahaka izao. Maro ny karazana sady selika miforona ary mihatsara ihany koa ny tsena ho an'ny hafa. Isan'ny asa miforona ohatra ny fanangonana olona amin'ny fanentan'ny isan-karazany, manodidina ny 2 alina isan'andro eo ohatra ny tambon-karama ho an'ny tanora mpanao fanentanana. Eo amin'ny 5 hetsy isan'andro eo kosa ho an'ny mpiragasy. Misy ihany koa ny olona no tsy mankasitraka ny fampiasana ireny fanambazana ny mpifidy ireny fanadihadiana. Telandro androany no nanombohan'ny fampelezan-kevitra ho an'ny fifidianana kominaly. Hatreto mbola maro amin'ireo kandidata mbola tsy tahita firy ao amin'izay sehatry ny fampelezan-kevitra izay. Isan'ny fitadiavam-bola miforona ao anatin'izao vanim-potoana izao ihany koa nefa ny fanentanana samihafa. Ireo tanora no tena voazarika amin'izany. Manodidina ny 2 alina ka hatramin'ny 4 alina ariary eo isan'andro ny tambon-karama omena azy ireo amin'izany. Torak'izay ihany koa ny an'ireo vatan-dehilahy misahana ny fandriampahalemana mandritra ny propagandy. Asan-tselika sy fitiavana manokana ny tena mahasarika ireo tanora amin'ny asa toy itony. Le hoe resaka karama amin'ilay propaganda moa tsy raha resaka karama zany nanaovana ihany ity tsy malony karama anay ity fa fitiavana le lapamozika eny tsy ilaina karama mihitsy fitiavana fotsy zany nanohananay anazy. Ankoatra ny olona mpanao fanentanana dia mampitombo ny fidiram-bolan'ireo mpanakanto samihafa ihany koa ny fotoana tahaka izao. Ho an'ireo mpanakanto sendranay ohatra manodidina ny 5 hetsy ariary isan'andro no omen'ireo kandida azy ireo ao anatin'izay fampelezan-kevitra ataon'izay. Toy izany ihany koa ny an'ireo mpiragasy saingy tsy mbola hita firy izany hatreto ary somary mangingina tsy toy ny amin'ny vanim-potoanan'ny famadihana raha ny fampelezan-kevitra tamin'ity indray mitoraka ity raha ny fanazavany nomeny ity mpiragasy iray ity. Tsy dia mandeha firy izy koa tamin'ity fa raha ohatra hoe any amin'ny ragasy mpamadihana zany dia ohatrany hoe mba misy jejirena kely ihany izy aloha. Raha oharina amin'ny élection fifidianana hafa ndray iny mbola sarosarotra be moa nandinika zay mbola tsy fantatra mihitsy zany izy io koa arakaraka le olona maka ihany hoe aka-ragasy efa ohatrina sy ohatrina mahano dia isan'ireo fitaovana tsy hafa misaraka amin'ny fampelezan-kevitra tahaka izao ihany koa ny fanamafisam-peo miankina amin'ny toerana sy ny halaviran'ny toerana kosa ny ofany eo amin'ny 2 hetsy ariary isan'andro ihany koa ny ofan'izany ary mety ho tafakatra hatramin'ny 4 hetsy ariary isan'andro miaraka amin'ny ofan'ny fiara mitondra azy. Isan'ny ampiasain'ny kandida amin'ny fampelezan-kevitra ihany koa ireo fiara fitateram-bahoaka ho an'ny taxi be 2 alina ariary isan'andro ny vidin'ny fametahana ny peta-drindrina misy ny saran'ny kandida eo amin'ny fiaran'izy ireo raha toa ka manomboka amin'ny 5,000 ariary zany ho an'ny fiarakaretsaka. Na izany azy maro amin'izy ireny no tsy resy lahatra amin'ny fametahana ireny afisy ireny amin'ny fiarany. Ohatra hoe raha ohatra mametaka afisy anankitelo izy ny amin'ny tomobile mety izy hoe mamenao 25,000 ohatrohatr'izay. Fa le izy nefa tsy le izany amin'ny zavatra miainana dia ohatrany tsy mety ohatrany hoe tsy mety samy manana tiany kosa aloha ny olona tsirairay fa raha ohatrany hoe ohatrany anahy tsy dia mety. Rehefa natao ny kajikajy tsotsotra manodidina ny 50 amin'ny 100 tapitrisa ariary eo farafahakeliny no lanin'ny kandida iray amin'ny fampelezan-kevitra izay ataony mandritra ny 15 andro anaovana izany. Ity ampanombohana nefa dia maro no efa hita fa tsy ahovoka ao anatin'izany fampelezan-kevitra izany noho ny resaka hoentinmanana. Vao manokana mikasika ny ako ny fampelezan-kevitra no anitana ny fampahalalam-baovao. Ny fokontany Ambatofotsy amin'ny komina Sapotsynamena no safidian'ny kandidata olotry ny MMM Ramonjy 100 andro laharana fahaenina androany ny sosialim-bahoaka toy ny fandriampahalemana ny fanabeazana sy ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra no atao lara-pahamiana amin'ny fampivoarana ny komina ho ny kandidata Ramonjy 100 ankilany. Teny mamorona no izany kandidata Zafindra Tsimbarado laharana voalohany ny fampelezan-kevitra isan'ny atao lara-pahamiana hoy izy ny fanabeazany andindinizay no tanteriny Gaëtan Ndretsilavo.
ny afaka tanteraka ny fampelezan-kevitra nataon'ny kandida Ramamonjy Zao Andry mitondra ny laharana fahaenina ho Sabotsy Miaina androany. Fitetezana fokontany fanatonana mivantana ny vahoaka eny ifotony, fanehoana ny traikefa hananany kandida amin'ny sehatra sosialy ary fandrisendahatra ireo mponina, fari-piainana misondrotra, fiarahamonina milamina, isan'ireo fandarana asa ny kandida Ramamonjy Zao Andry izany. Asa sosialy amin'ny tontolo ambanivohitra satria aza dio fa Sabotsy Miaina zany dia mbola ndraiky ambin'ny isanjato ny tontolo ambanivohitra. Io zany ny fandrisendahatra ny eo ny tetika io zany ny programme anasa hoentiko andrisendahatra ny mponina Sabotsy Miaina ampiakatra ny vola mitsimbatan'olona amin'ny tontolo ambanivohitra mihitsy mba hahatongavany fandriampahalemana zany sy ny atao hoe fiarahamonina milamina. Ankoatr'izay, tsy maintsy atao laharam-pahamehana hoy izy ny fiainan'ny tantsaha, ny tanora, ny fanabeazana sy ny fahasalamana. Vonina ny amalin'ny etahitan'ny vahoaka ny kandida Ramamonjy Zao Andry, vonina ny hitondra fampandrosoana sy fampivoarana ny kominina Sabotsy Miaina amin'ny alalan'ny fifampiresahana sy ny fisokafana amin'ny rehetra. Miainga avy any fotony ny fampandrosoana hoy izy, ary tsy maintsy atao izay ahafahan'ny rehetra manana fahafahana hampivoatra ny fiainany. Atao laharam-pahamehana amin'izany ny fampianarana sy ny tanora. Sosialy zay moa voalohany dia fandriampahalemana no anatiny ny fidiram-bolan'ny olona zany atao hoe ny asa fampandrosoana zany, ny asa fampandrosoana tontolo ambanivohitra, ny tanora, ny fampianarana zany tsina zany tena hitany mahatonga fiarahamonitsika marary zao zany dia ny tanora sy ny fampianarana mihitsy ankapobeany sy ny tanora ny tsampy zany dia tsampy ny ara-moraly mihitsy zany ny tsampy dia lasa marary mihitsy zany atao fiarahamonina marary zany zao ka na midrehitra amin'ny mabazina te commune zany dia tena avy aty amin'ny foto mihitsy zany nanovana ny fampianarana na te ny ara-moraly sy ny ara-fitondran-tena. Iainga avy any fotony araka izany ny fandaharana asa rehetra ho entin'ny kandida laharana fahaenina hampandroso ny kominina Sabotsy Miaina. Azo anjara amin'izany avokoa ireo tantsaha amin'ny alalan'ny fampivoarana ny tontolon'ny asa famokarana, ny ankizy sy ny tanora amin'ny alalan'ny fampianarana sy ny maro hafa. Tsy misy fampandrosoana azo tanterahana hoy izy raha tsy ny rehetra miainga amin'ny fokontany no mifanohana sy mandray anjara. Ny fokontany mamory iray amin'ireo fokontany 12 ao amin'ny kominina Talatamaty no nanohizan'ny kandida laharana voalohany Razafindratsimba Rado ny fampelezan-kevitra androany. Miompana bebe kokoa amin'ny sosialim-bahoaka ny fandrisendahatra ny vahoaka ataon'ny kandida. Ohatra amin'izany ny famantarana ny filàn'ny vahoaka hoentina mampiova ny fiainany, ny famoronana asa ho an'ireo tanora, ny fifehezana ny rano amin'ny alalan'ny tohadrano ho an'ireo tantsaha, ny fampianarana sy ny fampiofanana ary ny fanabeazana. Atao laharam-pahamehana amin'izany hoy izy ny fampianarana. Momba fampianarana zany ny tena laharam-pahamehana satria raha sanatry izany misy tsy mianatra na koa hoe mirenireny ka tsy mianatra raha tsy manana fahalalana ny zanaka malagasy dia ngoavy ny firenena mihitsy ny misorana. Ka dia zay nataony laharam-pahamehana aloha hijerena anatin'ny sosialy zay ny anampiana ny hoe ahoana ny anampiana ny EPP sy ny CEG sy ny lycée. Zay tamin'ny andronay moa zany nisy ny lycée dia ho amin'ny fisina kokoa zavatra io ary mety tonga hatramin'ny hoe fametrahana ny université ety amin'ny commune Talatamaty ihany koa. Zay no tanjonay voalohany indrindra. Androany nisy ny lalao baolina kitra izay nikarakarain'ny kandida sy ireo mpiaradia aminy natao teto Mamory. Nisy ihany koa fanomezana amboara, baolina, maillot sy ny maro hafa ho an'ireo ekipa nandresy sy ireo rehetra nandray anjara. Na eo aza ny tetikasa fampivoarana rehetra tsy tokony atao ambany zavatra ny tanora ho avy ny firenena hoy ny kandida Razafindratsimba Rado. Lafim-baovaka kosa indray mikasika ny kompani mpitaterana ery Madagasikara araka ny fanentina taminao tamin'ny ampahany omaly no faranana tamin'ny alalan'ny fifanarahana izay nosoniavy ny filan-kevim-pitantanana ny solontenan'ny mpiasa ary ny direksion kolegiala ny fifandirana teo anivon'ny kompani mpitaterana ery Madagasikara omaly. Niverina ny asa avokoa araka izany ny mpiasa rehetra nomboka androany fototra fa ny kompani mifaninana amin'ny kompani mpitaterana vahiny no napetraka ho ny filohan'ny filan-kevim-pitantanana mbola ho sarotra kosa ny fiatrehana ny fanarenana ny lafi ny fizahantany raha nambara ny Eric Kohler filohan'ny filan-kevim-pitantanana ny ONTM fanadihadiana.
5 andro tsy niasan'ny mpiasa ny korontanan'ny sidina niteraka fatianoka ho an'ny kompani pitaterana Air Madagascar sy ny mpisehatra eo amin'ny lafiny fizahan-tany nahita marimaritra iraisana ihany omaly ny mpitantana sy ny mpiasa n'ity kompani pitaterana ity. Isy ny fametrahana rafitra sy fomba vaovao eo amin'ny fiara-miasa mba ahafahan'ny teknisiana sy ny mpitantana mifanakalo hevitra amin'ny fampandehanana ny orinasa. Ny tsify sy ny sehatra ifanakalozan-kevitra ny fototry ny olana ho ny filohan'ny filankevim-pitantanana efa mivonina amin'ny fananana amin'ny fisokafan'ny abakabaka Madagasikara amin'ny kompani pitaterana vahiny arak'izany ny kompani Air Madagascar. Amin'izao andro diavitika izao dia tsy maintsy misokatra ny concurrence ity raha. Zay dia efa mivoady fa hoe tsy maintsy vonina amin'izany concurrence zany ny Air Madagascar. Zay tena hevitra ty fifanarahana ity mametraka tsara ireo fototra azontsika miaraka fifaninanana eo amin'ny sehatry fiaramanidina sy ny fiasan'ny fiaramanidina. Zay zany tena hevitra zavatra ity. Ny firisoan'ny teknisiana amin'ny fijerena akaiky ny fiaramanidina rehetra ny dingana manaraka ka orin'izay vao hiverina amin'ny laony ny sidina rehetra. Amin'ny taona ho avy kosa no antanterana ny audit mikasika ny toe-bolan'ny orinasa. Ankilany mbola sarotra ny fanarenana ny lafin'ny fizahan-tany raha nambara ny filohan'ny filankevim-pitantanana ny ONTM na ny Office National du Tourisme de Madagascar no sady mpikambana eo anivon'ny filankevim-pitantanana ity orinasa mpanjakana ity. Ny vanim-potoana mahabetsaka ny mpizahatany izay efa nanomboka ny fiandohan'ity volana Jolay ity. Mila fanampiana manokana avy amin'ny fanjakana sy paikady ity sehatra ity hatramin'ny faran'ny taona 2024. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que nous demandons, nous, l'Office national du tourisme, au gouvernement, vraiment une aide vraiment pour refaire de la promotion pour Madagascar, pour rebooster Madagascar jusqu'à, on va dire, la fin de l'année 2015. Tena ho sarotra ny fanarenana ny angatanay eo amin'ny nivon'ny ONTM dia ny fanampian'ny fanjakana ny sehatry ny fizahan-tany hatramin'ny faran'ny taona 2024. Raha manana fahafahana isika dia misy salon topreza amin'ny volana septambra. Mila paikady manokana ny fanatrehana izany sy toy ny fampidinana ny sarandalana amin'ny sidina ohatra. Je sais pas, les 100 premiers billets vendus sur le Paritana à 500 ou à 600 euros TTC, ça peut être nous sommes en train de penser à quelque chose, à communiquer sur vraiment des idées fortes pour booster le tourisme jusqu'à la fin de cette année. Mbola misokatra hatramin'ny fafito amby roapolo jolay ho avy izao kosa ny fametrahana ny ato-taratasy sy idirana ho tale jeneraly ny kompani pitaterana Air Madagascar. Fa mahatsiaro voailika sy tsy misy mihainy kosa ny mpiasa ny sampandrara ny fananantany taoriany firavona ny raharaha Air Madagascar manao antsoavy izy ireo amin'ny fandraisana ny fanjakana andraikitra mahalona ny fitokonan'izy ireo etsy ankilany hatreto aloha tsy misy mihainy no araky ny fitenenan'izy ireo fampidirana olona vaovao isy olo izay tsy mety miasa hanova olana hoentiny misy mpanjakana arivo rakotovao fanadihadiana. Roa volana aoriana tsy misy vahaolana ary tsy misy mangirana ny fitokonana ireo mpiasa ny fananantany. Taoriany ny fanamariana ny herintaona nampiatony ny fanjakana ny fanomezana tany mpanjakana ny alakamisy lasa teo. Androany mahatsiaro voahilikilika ireo mpiasa ny fananantany indrindra taoriany ny firavona ny raharaha Air Madagascar. Mba hiainona ny mpiasa fananantany satria dia efa ray volana sapany izay mitelo izay tsy mihaino mihitsy. Zay manantena fa efa tonga ny mipakana amin'ny dimampolo ny olana eto ny fananantany ka mety tsy ho ela dia mety mba anday. Zay mahita hoe mihainoa ny fitondram-panjakana ny fitakiany teo anivon'ny Air Madagascar dia zay mahatoky hoe noho ny fanjakana ary ho valiana ohatr'izay koa fitakiany mpiasan'ny fananantany satria dia marianay foana fa tsy tombotsoa mpiasa fananantany izany no antony mampitokona fa dia ny zony vahoaka malagasy voahososa ny fiarovana zony vahoaka malagasy mahakasika io lettre de politique foncière io izay marina fa mandritra ny 5 taona dia io ny tanàna fananantany eto Madagasikara. Hatreto aloha raha ny zava-misy tsy misy raha iny fanjakana ny fitakiana ireo mpiasa izay mifototra amin'ny fanavaozana ny politique foncière mitony fitokonan'ireo mpiasa na misokatra aza ny birao fampidirana olona vaovao isolo ireo izay tsy mety miasa izay no atao raha nambara ny minisy mpanjakana misana ny fananjariana ny tany omaly. Fanjakana moa tsy maintsy mandraina ndraiky efa misy manolo toerana ihany zany miasa na prisihana na rovana zay te hiasa zay zany natao tao arovana satria misy olona tonga any aminay hoe zay nefa te hiasa fa aloha mba asorona ao anatin'le toeram-piasanay ireo olona mitokona rariny loatra zany satria mafy be ne zany hoe ray volana tsy afaka mba makao amin'ny toeram-piasana le olona manararaha atao dia zay nataon'ny ministera
tsy miasa dia araka ny lalàna io dia misy lalàna amin'ny fe an'izany a dia ho hitantsika rehefa avy eo ny fe andriny 20 taona zany a fampiarana tsy fampiarana azy a amin'ny fanjakana zany. Mbola hitoy ary tsy hijanona ny fitokonana raha ny fanazavana azo miandry ary mangataka fionana amin'ny filoham-pirenena ireo sendika ampiasan'ny fananatany. Hatreto tsy efa manoatra ireo manandrara eo amin'ny sampadrara ny fananatany. Lafim-baovaka kosa indray tandondoza ny finoana silamo eto Madagasikara vokatry ny filazana fa misy fandraisany amin'ny resaka fampiroroana maniran-tany ny fiparitany ity fivavahana ity nanomboka ny volana febroary teo raha tsy ahivana no tonga tany amin'ny faritra Antsinanan-Nosy ny mpanaramasy avy amin'ny FBI sy ny CIA manaramasy ny morontsiraky Madagasikara fanadihadiana. Tato anatin'ny 5 hatramin'ny 10 taona farany roborobo ny fananganana fiangonana sy fianarana silamo teto Madagasikara. Manodidina 700 isan-kehitriny ny fiangonana silamo manerana ny nosy raha toka manodidina 2,000 ny tsao aparitaka. Ny faritra Antsinanana sy ny faritra avaratry ny nosy no ahitana ny ankamaroan'ireo fiangonana ireo. Vokatry ny fiparitahan-tsao manodidina io finoana io no hamafisin'ny mpitandro filaminana Amerikanina avy amin'ny FBI sy ny CIA ny fiambenana ny morontsiraka Antsinanana nosy nanomboka ny volana febroary teo. Ny tsy fampian'ny rafitra mazava mikasika ny finoana silamo eto Madagasikara no antony raha ny fanazavana. Tandidin-doza zany tandidin-doza ny fivavahanay manoloana ny etraketraky ny sasany manoloana ny terrorisme international ka mba ahafahan'ny fitondram-panjakana ahafahan'ny président de la république sy ny premier ministre ny tena nametraka an'izay hoe iarovana n'le fivavahana tsy ho tratra an'izay eto Madagasikara naniraka anay zay manaraka finoana silamo ao anatin'ny fitondram-panjakana izy ny isitona andro namanay metraka rafitra mazava isiny interlocuteur mazava koa ohatra ny fisiny FFKM any amin'ny finoana kristiana. Tsy misy fandraisana amin'ny fampiororona amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny finoana silamo raha ny fanazavan'ny mpino silamo. Fampitam-baovao ataon'ny firenena tandrefana no mibahana mikasika io finoana io ary mitarika amin'ny fandotoana araka ny fanazavana. Tsy azo afangaro ny mpino silamo sy ireo mampiorororo. Tsy mpino silamo rey mampiorororo ity izao tontolo izao zany. Tsy mpino silamo rey mampiorororo izao tontolo izao. Fa tsy tokony afangaro ny finoana silamo sy ireo mampiorororo. Manodidina 5,10 isan-jaton'ny mpony eto Madagasikara ny mpino silamo mitombo hatrany io izy io ary mitombo manaraka izany ihany koa ny fianarana manodidina io finoana io. Hatreto ny fananganana rafitra mitovy laharana amin'ny FFKM ihany ny vahaolana aroson'ny mpino ialana ny fanelezana tsao manodidina io finoana io raha ny fanazavan'ny mpino silamo. Eo amin'izay pejiny sosialy izay hatrany ao anatin'ny voaririna tanteraka isika mandritra izao farapara ny volana jolay izao ny avonivo ny meteo maro ny zaza no manditsaka nambalan-drano am-pandriana vokatry ny atsika amin'izao vanim-potoana izao azo atao tsara ny mitaiza ny zaza tsy ho zatra izany ho ny mpitsabo fanadidiny Gaeto Retsilavo. Ny jolay hatramin'ny faran'ny volana jolay no tena vanim-potoanan'ny ririnina. Midina ny maripana ny maraina sy ny hariva na dia mafana sy misy masoandro aza ny atoandro. Zany hoe ao anatin'le fotoana le tena mafangatsika dia miandro zany amin'ny vanim-potoana ririnina dia eo amin'ny tapatapaky satria mitapatapaky ny volana jolay tsika izany zao dia mipetraka amin'izay vanim-potoana tena aty ririnina izay statistika klimatolojika izay resako izay aloha mila tiana amin'ny teny baiko. Vokatry ny atsika maro amin'ireo zaza no mamany am-pandriana vao teraka hatramin'ny roa taona izy mianatra miteny iny izany hoe ny mpitsabo tsy tokony hamany am-pandriana intsony ny zaza rehefa mahay miteny ny zava-misy anefa mbola misy 5 hatramin'ny 10 taona mipipi am-pandriana antony telo lehibe no mahatonga izany mangatsika ny andro reraky ny tontolo andro tsy mizara ny ray aman-dreny fo amin'ny alina io ihany koa ny aretina manokana ka tsy maintsy manatona mpitsabo. Reflexe zany amin'ny teny vahiny tokony ho zarina izy ohatra hoe foaziny izy isaky ny alina indrona intelo eo amin'izao ririnina izao amin'ny ora raikitra zany sahirana kely ny ray aman-dreny isaky ny amin'izao ora izy foazina kely mba hipipi dia amin'izay le zaza zatra zany ahoatrina na tsy mifotsony ary ianao dia izy indray ny amoana hoe pipi amin'ny alina zay zany ny fitezana tokony atao amin'ny ray aman-dreny tena zany zany kosa misy zaza efa tena lehibe efa tokony hatramin'ny 5 taona any ary misy 10 taona latsaka mbola manao pipi am-pandriana ihany
dia iny kosa tokony ilana hoe fizahana any amin'ny dokotera kosa izy iny hoe maninony ty zazy tya no mipipia-pandriana foana iny ilana fizahana mihitsy. Ny fanazarana ny zaza ifo amin'ny alina araka izany no vahaolana akaikindrindra. Nantery ny mpitsabo kosa fa tsy fanao ary tsy vahaolana ho an'ireo ankizy voan'izany ny kapoka sy ny fitabatabana ary ny famoahana azy ireo any an-tokotany amin'ny andro alina. Tranga izay misy fiantraikany amin'ny sainy ireo ankizy. Vaovao ny fanatanjahantena isa 7 no ny 7 no nadavony Madagasikara ny Maroc androany nandritra ny lalao fiadian-toerana teo amin'ny Afrobasket vehivavy latsaky ny 12 taona. Hiady ny ilarana 5 sy 1 Tunisia sy Madagasikara ho amin'ny rampitso fanatediana. Taorinina mipitsana ny Madagasikara teo midingany ampaefadalany Afrobasket Tomanu 16 omaly manoloana ny Angola dia lalao fiadian-toerana sisa no natrehan'ny Malagasy androany tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina. Ny voka-dalao taoriny io nafantarana fa tafita hiady ny ilarana 5 i Madagasikara raha ampitso ary Tunisia no hidona aminy amin'izany. Isa 13 no 17 no ny fandozan'ny Tunisia sy Egypte tany ariva teo taoriny fitaintainana teo amin'ny rotota satria ny atateraka ny lalao. Nivoaka mpandresy tamin'izany ny Tunisianina. Tetsekilany kosa i Madagasikara dia nandavy mora foana ny Maroc tamin'ny 17 no 17 farany teo. Fampikatrohan'ny Madagasikara amin'ny Tunisia araka izany no hamaritra ny fediana ny ilarana 5 raha ampitso amin'ny 4 fa mialoha izay aloha dia toy izao ny fandaharam-potoana. Hanomboka amin'ny 12 ratoandro ny lalao etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina. Fediana ny larana 7 sy 9 no hanokatra azy. Aorian'io ny lalao iadiana ny larana 3 sy 4. Amin'ny Enora kosa no hanomboka ny lalao famaranana afantarana izay ho tompon-dakana Afrika ho an'ny sokajy-zazavavy latsaky ny 12 taona amin'ity taona 2012 ity eo amin'ny basketball. Fanody mandry omaly teo amin'ny 15 taona ny Jules Bianchi mpanamory Formule 1 frantsay sy volana taty aoriany ny loza nandritra ny Grand Prix du Japon izay nahatonga azy tsy nahatsiaro tena taoriny ny 5 oktobra 2012. Efa nandray anjara tamin'ny 4 Grand Prix sy ny fiadiany tompon-daka eran-tany ihany koa ity mpanamory frantsay isan'ny zandriny sy maindrindra ity mpanamory voalohany maty noho ny loza nahazo azy teo amin'ny fanamoriana Formule 1 Jules Bianchi ilay mpanamory breziliana ary tansena izay maty tamin'ny voalohany volana May 2017. Fa iverina eto toerana kosa sika tao anatin'ireto avy nisongadina tamin'ity androany ity reto niravina ny olona teo amin'ny mpiasan'ny Air Madagasikara sy ny filankevim-pitantanan'ny orinasa vita omaly ny sony fifanarahana ary niverina ny asa avokoa ny mpiasa rehetra nanomboka androany fa tsy lefitra mahalona ny mpiasa mitokana fa nolo azy ireo avy hatrany ny minisy-mpanjakana Rive Rakotovao raha nambarany isy araka izany ny fampidirana mpiasa vaovao ary farany vaovao mikasika ny toetry ny andro midina ambany dia ambany maripana amin'ny ala tao anatin'ny voniririnina tanteraka isika amin'izao faraparan'ny volana Jolay izao mifarana hatreo ny fampalam-baovao amin'ity androany ity isarona ianao niaraka taminay hatramin'ny farany veloma tompoko. Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany kafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. LPG vous garantit des résultats corps et visage 100% naturels. En exclusivité chez Silhouette Institut, enceinte Tana Waterfront, un mot de vous. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo. Ny fampalalambavao niarahanao tamin'ny Soka Vitre, Baolay, Silhouette Institut, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo.